Dia tonga soa eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao, ary dia faly miarahaba ny ekipan'ny Barea izay nampamirapiratra tokoa ny fandresena teo amin'ny baolina kitra izany, ary dia nanandratra avo ny voninahitry Madagasikara. Ka dia miara-paly amin'ireo ekipa zany isika rehetra rehetra, isika malagasy eran-tany amin'izao fotoana izao. Ny tiako ampitaina zany dia ny hoe ohatra tsara ary dia miteraka fanantenana ho an'ny malagasy izany amin'ny lafiny rehetra rehetra mihitsy iny fandresen'ny Barea iny, satria dia ohatra velona ny amin'ny hoe rehefa manam-pinoana, rehefa manana ny fiezahana, rehefa miara-miainga ao anatin'ny firaisan-kina sy ny fifanohanana, dia tonga amin'ny tanjona izay tiana hotratrarina amin'ny fiainana. Ary indrindrandrindra zany dia ny filofosana ary ny fanaovana ny aina tsy ho zavatra amin'izay objectif na ny tanjona tiana atongavana. Fanantenana hoy aho, satria dia sambany tamin'ny tantara malagasy izany hoe ekipa nasionaly amin'ny football zany tafita amin'ny tanjona international ohatran'ireny. Mampisy fanantenana betsaka ny fihetsika rehetra rehetra nasehon'ny malagasy amin'ny fiarahana mientana anohana ireo ekipa ireo. Mampisy fanantenana betsaka ny fihetsika nasehon'ny filoham-pirenenantsika dia Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tamin'ny fandehanana tany an-toerana, ary dia ny fitondrana an'ireo olona maro izay andeha anentana ny ekipantsika, anohana azy ara-moraly. Zava-dehibe zany zavatra zany, zavatra mbola tsy nisy tamin'ny tantaran'ny firenena malagasy izany zavatra rehetra rehetra izany. Ka ny tenako dia tsy manao fanatisma na karazana ataontsika hoe fisolelafana manokana ny prezidantsika amin'izany zavatra izany, fa rehefa mba misy kosa ny hoe fihetsika tsara mendrim-piderahana izay ataony, dia ataoko angamba fa tsy fahotana angamba ny mba hoe makasitraka ny zavatra ataony, izay tsy midika fa hoe dia hoe izay fotsiny no zavatra miandry azy, izay fotsiny ny adidy miandry azy sy ny resultat rehetra andrasana aminy, fa mba efa azo lazaina zany hoe ao anatin'ny karazana fanentanana, fanohanana ny vahoaka malagasy zany mba andeha amokatra, ary amokatra amin'ny ataontsika hoe zany hoe resaka talenta marina, satria efa naverimberiko foana eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé fa ao anatin'ny talenta marina izay no ahafahantsika miala tao anatin'ny fahatrana, ao anatin'ny zavatra marina. Ka iny zao dia ohatra velona an'izay atao hoe talenta marina izay, satria tsy misy zavatra namboamboarina na natao risoriso ny zavatra rehetra izay nitranga teo, fa dia tena nampiasa ny talentany ireo mpanao baolina ireo, ary dia nampiasa ny herim-pony tanteraka, nampiasa ny finoany, ary tao anatin'ny fanohanan'ny vahoaka malagasy. Zava-dehibe zany zavatra rehetra rehetra izany. Ka amin'ny lafiny rehetra rehetra mihitsy izany no tokony hiaingantsika amin'ny ohatran'ireny, satria dia ohatra
tokony isy zany hipetraka na eo amin'ny lafiny fandraharahana na eo amin'ny lafiny artistika na eo amin'ny lafiny izay zavatra rehetra mba azo anohanana ny malagasy amin'ny izay ezaka mba ataony ireny karazana fihetsika rehetrarehetra ireny, fa tsy hoe ho an'ny barea fotsiny. Efa karazana zany finiavana andeha amin'ny tsaratsara kokoa, satria raisiko ohatra ny hoe mba tokony isy ny karazana koa fanohanan'ny mpitondra fanjakana, ny mpandraraha teratany malagasy, satria mizava-niseho hatramin'izay ny akamaroany zany. Za tsy miteny hoe ny fitondrana rehetrarehetra teo dia nanao an'izay, fa ny akamaroany dia manome vahana be loatra ny mpandraraha vahiny, dia manao ambanin-javatra ny mpandraraha teratany malagasy, kanefa dia nasehon'ny barea tsara mihitsy fa hoe afaka manao zavatra ny malagasy ao anatin'ny finiavana, ao anatin'ny fitiavana, ny passion amin'ny zavatra atao, ary dia zany rehetrarehetra izany dia miaraka amin'ny fanohanan'ny vahoaka sy ny fanohanan'ny mpitondra fanjakana. Zava-dehibe izay zavatra izay, satria raha hoe everenako ny hoe resaka fandrarahana teo dia matetika tsy dia mahazo ny tena hoe fanohanan'ny fanjakana sy ny hoe fanohanan'ny vahoaka. Manao ahoana ny mpandraraha malagasy? Tokony mba manjifa an'ireny hoe zavatra hoe ataon'ny vitan'ny mpandraraha malagasy ireny, mba mazoto manjifa an'ireny ny malagasy, dia efa zava-dehibe izay. Sahala amin'ny fanohanana ihany koa ny barea, rehefa ny mpitondra fanjakana koa mba tsy mametraka ny avantage be loatra ho an'ny mpandraraha vahiny, fa mba manome courage ny mpandraraha malagasy, dia efa zava-dehibe izay. Ary eo ankilany koa ny mpandraraha malagasy koa dia mba tokony koa hiezaka hanome ny tsara indrindra ho an'ny vahoaka malagasy. Ka amin'ny lafiny rehetrarehetra zany no tiako hidirana amin'izay zavatra izay, dia isy ny fandrosoana izay spectaculaire ohatra n'iny fandresen'ny ekipan'ny barea iny, fa tsy hoe rehefa nietena no manao zavatra dia asiana fingapingana, asiana ny karazana fanakiviana, rehefa hoe misy ny malagasy mba manao zavatra. Izany ny zavatra miseho matetika taloha, fa mba tokony izany hiara-hiainga ohatra n'iny ekipan'ny barea iny zany. Noporofoiny ny barea fa mahavity sika. Dia toy izay sy toy izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra antsika anio. Manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada, fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.